Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mizotra makany amin'ny fanatanterahana ny fanambina apetraky ny fitondram-panjakana ny asa ankehitriny tato anatin'ny 3 volana voalohany nandraisana ny fahefana. Asa maro no efa natomboka sy andalam-panatanterahana tanjona ny ampandroso ny firenena ato anatin'ny fotoana fohy. Misy maningana eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ity androany ity. Tsy azo ekena ny fanimbana ny asan'ny fitsarana sy ny fanakanana ny firoson'ny firenena ho any amin'ny fanjakana tandalana. Nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ministra farany teo ny didy tsy volana amin'ny ny fototra momba ny lalana eto Madagasikara. Didy natao anasokajiana ireo karazana lalana efa misy sy ireo vao atao. Vanim-potoana akaiky fety nahitana fiakarany 20 ariary ny vidiny atody iray any Ampotony. Vitsy anefa ireo fanjifa indrindra ireo mpaka maro manoloana izany tsy maintsy miditra trosa ireo mpivarotra raha te andafo. Marisika iraisam-pirenena nametra-pialana ny Premier Ministre Maliana rehefa nitarika ny gouvernement nandritra ny 19 volana. Ny tsy fifehezany namany olana Maliana ankehitriny toy ny trangana moizana ain'olona 10 no antony izany. Ny adidiny ireo avy hatrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Koltivika amin'Ansanara anaraka izany hatramin'ny farany. Fananana mafy ny seny fa voararany lalàna ireo fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana kanefa hita sesilany amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany fihetsika rehetra miendrika ho fanaovana adoka varotra. Henri Flora. Saika ahitana trangana tsy fanarahan-dalàna avokoa manerana ny Madagasikara amin'izao vanim-potoana mialoha ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana sy lobavombahoaka izao. Hoy ny voamiera maleo tena amin'sahana ny fifidianana. Voararany lalàna ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Tafiditra ao anatin'izany raha ny fanazavana ireo fihetsika na fomba miendrika ho dokam-barotra amin'izao vanim-potoana mialohan'ny ny fampelezan-kevitra izao. Na ihany koa manana endrika efa dokam-barotra sahady noho ny fiverim-barinany matetika loatra dia efa azo adika ho fampelezan-kevitra sahady zay. Ohatra mazava tsara any amin'ny radio sasany dia efa misy sahady ny fandefasana kandida iray ohatra na maromaro milaza fa zaranina kandida solombavam-bahoaka laharana fa zao dia manolotra ora ho anao miverimberina isaky ny adiny ray iny angamba iverina fa izay endrika fiverimberenany zay izay endrika fahamarony zay dia efa midika endrika dokam-barotra ka rehefa manana endrika dokam-barotra dia efa resaka fampelezan-kevitra. Ohatra ny mety ho fanaovanao cortège na ny fitomanao ny vahoaka dia manao t-shirt daholo ny vahoaka rehetra ny tôbila milahatra efa feno affichage daholo zany ingy efa dokam-barotra ka rehefa resaka dokam-barotra dia propagandy ny dikan'izay. Ankilany ny fitondrana ny tsy fanarahan-dalàna atao ny kandida iray na ireo mpomba azy eny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena irery ihany no fahefana azo ny seny atao manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa mety mitranga. Azonay ambara zany amin'izao fotoana izao fa efa misy tokoa ny kandida izay manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Raha ohatra ka tena le kandida tokoa ny manao an'ireny zavatra eny. Efa misy ny petadrindrina efa misy soratra mihitsy hoe fidio any sasany. Misy any amin'ny Facebook isan-karazany ihany efa tsy enatra tsy tahotra amin'ny teny fidio na hoe zahay hifidy anianina ary misy sahady ny fitaomana ny olona hifidy kandida. Reny rehetrareny dia tsy ara-dalàna ka ny zavatra azony seny atao moa zany dia ireto manaraka reto. Voalohany afaka mitory aloha ny seny
zay de fahefana omeny lalàna azy. Rehefa avy eo afaka ihany koa mitondra ny fitorininy vahoaka tsotra na ny fidy tsotra na ny kandida, zany hoe azon'ny kandida na ny olotsotra na ny paramason fifidianana atao rehefa mahita zavatra tsy ara-dalàna ry zareo amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fampielezan-kevitra zao no mametraka ny fitoriny any amin'ireo rantsamangaika ny seni rehetra manerana ny nosy, dia anjaran'ny senia no mitondra ny fitoriana makeo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panolorana. Teboka telo lehibe raha tsy aiviny no azon'ny kandida ho fidiana ho solomabombahoaka atao amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fampielezan-kevitra izao. Ny fampifantarana ny maha-kandida azy, eo ihany koa ny fanazavana ny tetikasa na ihany koa ireo programanasa ny kandida ary ny fanangana ny komety mpanoana amin'ny fampielezan-kevitra izay azo atao amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka sy amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny hainao manjery. Azon'ireo olom-pirenena ankilany no mitoroka ireo tsy fanaran-dalàna hitany atao na kandida mpilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana solomabombahoaka ity. Fa misy maningana eto amin'ny tension firenena ho ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement tamin'ity androany ity. Tsy azo ekena ny fanimbanana ny asan'ny fitsarana sy ny fanakanana ny firosoan'ny firenena ho any amin'ny tany-tan-dalàna. Fanadina Iona Saina. Manoloana ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena, olom-boafidy, mpiasa eo anivon'ny fitsarana, zatra ny lalan-dririnina, manapatra fahefana sy voaroiroy amin'ny rarakolikoly. Nanambara ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Ntsay Christian tamin'ity androany ity nandritra ny famoahana ireo mpianatra ompitsara avy eo anivon'ny ENMG fa tsy misy ny indra fosy ny fampiarana an-dalàna na iza na iza. Tsy andeferana ihany koa ireo mpitsara izay tsy manaraka ny fitsipifihezana, mandika lalàna, manao fitsarana amin'ny tanila, mandoto ny asin'ny fitsarana. Tsy maintsy tao ny amerenantsika ao anaty fotoana fohy ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Tsy misy fandriampahalemana zany itsoro eto amin'ny nivon'ny tany sy ny fanjakana raha tsy mipetraka amin'ny tokony izy ny fitsarana. Isika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy mamerina zany fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fitsarana zany. Hitantsika reny zavatra miseho maro reny ary indraindray mametra fanontaniana ny olom-pirenena rehetrarehetra fa aiza tokoa ny zany fisiny zany fitsarana tsy ny tanila zany, fitsarana tena iaro ny tena marefo. Efa mandeha ny asa sy ny ezaka maro lafy ataon'ny gouvernemanta amin'ny fampanjakana ny tany-tan-dalàna eo amin'ny sehatra rehetra ho iatran'ny fanazavana. Anentana ny mpisetra rehetra eo n'izany sehatry ny fitsarana zany mba ahazo ny tanjona tiantsika ho apetraka ao anatin'ny sotoavana anankiray lehibe dia ny famarinana mampisandratra ny firenena. Ary zany no ataontsika satria firenena mandala ny demokrasitsika, firenena mandala ny tany tandanala tsika ary firenena mandala ny fitondrana nirona amin'izany hoe tsara tantana zany tsika. Zay no zava-dehibe no tokony apetraka amin'izao fotoana izao. Sehatra ny fananan-tany, ny fampidirana mpianatra eny anivon'ny université miankina amin'ny fanjakana, ny fifananana idirana ho mpiasam-panjakana, ny fitsarana, ireo amin'ny ankapobeny no ahitana kolikoly be indrindra eto Madagasikara. Ho diovina ireo sehatra ireo ho iatran'ny Premier Ministre azahoana ny fatokisan'ny vahoaka. Notontosaina tamin'ity androany ity ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra ompitsara nivoaka teo anivon'ny ENMG izay notanterahana teny Ivato natriny ireo olo manakajy ambony teto amin'ny firenena. Fanankatoavana nandritra ny filan-kevitra ministra farany teo ny Didy Tsivolana mifehy foto-drafitrasa momba ny lalana eto Madagasikara. Didy natao anasokajina ireo karazana lalana efa misy sy ireo vao atao. Rarsona Yandro. Nankatoavana nandritra ny filan-kevitra ministra farany teo ny Didy Tsivolana mifehy foto-drafitrasa momba ny lalana eto Madagasikara. Didy Tsivolana natao anasokajina ireo karazana lalana efa misy vao ahorina eto amintsika toy ny arabe mikodana. Tafiditra ao anatiny io Didy Tsivolana io ihany koa ny fanamboaran-dalana, ny fanajariana, ny fanarenana, ny fikojagojana ary ny fitantanana ny lalana rehetra misy eto Madagasikara. Nosokajina telo ny lalana eto Madagasikara, misy ny lalana pirenena, ny lalana paritra ary ny lalana any amin'ny commune na an-tanan-dehibe ary ambanivohitra. Ankoatr'ireo ny arabe mikodana izay tsy mbola fantatra mazava ny fotoana avy tany sy ny toerana hisy azy
saingy efa nofaritana mialoha ny lalàna sy ny fitsipika hify azy. Isan'ny ampiavaka ny arabe mikodana toy ny any amin'ny firenena sasany ny isian'ny fandoavam-bolana ny piaza amin'ny fampiasana ireny arabe mikodana ireny. Politika apetraka ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy dia nizao ny itsinjovana sy arovana ny fotodrafitrasa efa misy sy ny mbola ahorina, ahatonga ireny fotodrafitrasa ireny ateza sy ho voakojakoja araka ny tokony ho izy ka olovainjafy. Fa tany manatompo Titresy Borneo Nosby Elville izay botoana andian'olona efa namoany fitsarana didy fanesorana no tsy mbola nampiarina hatramin'ny izao noho ny fisian'ny olona milaza ho mpitondra fanjakana. Rarisona Iandratra. Tany manantompo Titre Borneo antsoina hoe non-liqué izay efa nahazo taratasy fanamariana mahatompony tany certificat d'immatriculation et de situation juridique navoaka ny sampandrarany fananantany ao Nosby Elville misoratra amin'ny Berasouzaka izay andoavan'ny tompony etra ara-dalàna no misy andian'olona ambodo efa ny taonany maro izay milaza fa ny fanjakana no nametraka azy ireo teo. Izy koa fa natao le raha fipitrahana teto za le tombotsoanay nariagna zegny mampalahelo. Nangataka taty zay nangataka taty nahazo taratasy baka Tananarivo any zay mandehana nareo amin'ny préfet fa agny magnamboatra taratasinareo. Nandeha zay tany intelo zay nidriky tragnonany. Idoko impolo doko fa nidriky bureau-nany fa voavoaka fo jusqu'à niany sisy tambiny le raha. Lany fagnazy andeha ia zay. Fa maro zegny olo mpagnano politique nandalo aminay eto fa na zay nataonareo filany politique sy fetreretan'izy. Noho zegny izy koa nareo fa mandalo magnontany tsy zaza raiky ny agnano koragna eto fa maro betsaka ny zavatra tsy voatadidiko otiny moa hitanao tegna ty fa antiantitra fa ny zava-misy tamin'izay fotoagna zegny mbola vitsivitsy zay fotony mbola tsy niteraka andragny tsy niteraka fa zay zao fa niteraka. Fagnajanay zavatra n'olo tsy diditra amin'ny tanin'olo bory tsy niditra bory zay nahavety memem-pogna fa nisy fanjakagna namindra zay. Ohatra nafindra faseny nafindra ravinala zio tsisy taratasy ampela-tagnandreo reo nafindra fa nahazo vola reo niasagna tragnondreo nefa tragno ifindrana reo karaha zay koa nataony anaveto tsisy taratasy tampela-tagna nefa ty taratasy anareo nifindra fa zay koa fa nahazo vola tamin'ny vice primatira io fanjakagna mariny fa fanjakagna marina amindrantsika fa tsika hiala nahazo vola tsika hiasa tragno. Avy tany Tanandavy reto olona reto raha tsy ahivana tamin'ny taona 4 no nisy namindra teto amin'ity tany mana ny tompo ity. Tamin'ny 2004 fokon'olo taria Tanandava nadosiny fanjakagna nafindra teto noho ny fagnitarana aéroport international hoe nagneky zay le fokon'olo satria natsapa fa efa mifody zao io siramay atsika mifody pêcherie fa resaka touriste fo iagnany Nosby ke rehefa natao international aéroport eto Nosby faseny zegny matsapa zay le fokon'olo fa fampandrosoagna zay ke nadoso tary zay nafindra teto tsy fokon'olo safidy tany ty tsy fokon'olo nayanaya nandeha teto fa fanjakagna zegny nagnadoso baka tary nagnerika fokon'olo nandeha nipetraka teto. Amin'izao fotoana zao anefa rehefa nitory tany amin'ny fitsarana ny tompon'ity tany ity dia namoahany fitsarana didy ho fanesoran'ireo mponireo nanomerary ny tompony mandraka ankehitriny anefa dia tsy mety tanteraka ny fampiarana io didy navoaka ny fitsarana io ka mahatonga ny tompony manao antsoavo ho an'ny mpitondra ankehitriny ijery akaiky ity raharatany misy mbodo ao Nosby Elville Antanamboafasainy ity. Tsy ny any Nosby Elville ihany no misy tranga fibodona tanin'olona toy izao izay mazana misy mpanao politika hatrany nampirisika ireo mpibody tanin'olona toy izao fa mifatra maro manerana nosy toy ny any amin'ny faritra Savasy Diana ny fampiarana ny didim-pitsarana nefa ny fototra lehibe amin'ny fametrahana tany tandalana sy fanjakana mahefa. Fa isan'ny mpiara-miasa amin'ny Madagasikara i Frantsa eo amin'ny fanatanterahana ny fanatanjahantena an-tsekoly vinavinaina andefa ireo mpilalao malagasy any an-toerana araka ny fionana teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mpisolo-toerana sy ny tompon'andraikitry ny fanatanjahantena an-tsekoly any Frantsa. Iona saina. Fotoana iray ahafahan'ny mpianatra manerana ny lafivaliny nosy sy miaona sy mifampizaratra kefa ny fanatanjahantena an-tsekoly. Ankoatra izay, fotoana ihany koa hitarafana ireo tanora malagasy ho kita ny fanatanjahantena.
manomboka izao ivelatra kokoa izany vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanofanana ara-teknika sy arakasa sy ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly any Fransa izay tonga eto Madagasikara ka noraisin'ny ministra mpisolo-toerana Redzo Fienena Félicité. Notre jeunesse pouvait du coup ifankalala bebe kokoa ireo tanorantsika amin'ny alalan'ny fiaonana maro samihafa amin'ny fikarakarana asa na lalao iombonana. Azontsika atao ny fandefasana ireo tanora malagasy ho any Frantsa na ny mifamadika amin'izay avy any Frantsa ho avy eto Madagasikara fa ihany koa ireo firenena eto anivon'ny ranomasimbe Indiana. Isan'ny filamin-matrera ny any Frantsa ny hoe mifampizahatra mihoatra noho ny fanatanjahantena. Ny fampiresahana eto amindramatoa minisitra ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo olona partageons plus que du sport. Nous avons aussi échangé avec Madame la Ministre sur un aspect qui en France est très important. C'est l'intégration des personnes en situation de handicap dans le cadre du sport scolaire. Et donc toutes les compétitions que nous organisons en France se font maintenant en faisant ce que nous appelons du sport partagé et qui associe des jeunes valides et des jeunes en situation. Inona araka izany fa itombo ny letan'ny fanatanjahantena an-tsekoly vokatry izao fiara-miasa eo amin'ny firenena rontota izao. Fa ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara, nisy fiara-miasa eo amin'ny agence universitaire de la francophonie sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa. Nantsipiriza izay etiny senatra. Apinga iray mitondra mankany amin'ny fampandrosoana aingana ny firenena raha tsara orina ny fanabeazana. Izay no isan'ny nahatonga ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa sy ny AUF na ny agence universitaire de la francophonie anatin'ny tetikasa performa iarayasa. Fampiakarana ny letan'ny fanabeazana miaingeny fotony amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpampianatra no isan'ny andrasana amin'izao fiara-miasa izao. Ampitomboina fahaizany manao dia afahany zany mametraka ny ataoko hoe fampianarana arak'izay tokony izy manaraka ny fenitra rehetra sy ampitombo ny fahaizan'ny mpianatra any amin'ny sekoly. Ka ity programa ity zany dia ny tena mazava-dehibe azy dia fafahana reo ministera anankiroa zany ankehitriny dia ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ny fampianarana ara-teknika sy professionnel dia miaraka ao anatiny. Ny agence universitaire de la francophonie ny vondrona européenne no isan'ny mpamatsy vola anatin'ny tetikasa personnalisation des enseignements et du renforcement des capacités des enseignements à Madagascar. Fiara-miasa izay aritra 3 taona ary alavaina araky ny vokatra azo. Mpampiofana miisa 520 avy amin'ny ENS ary mpampianatra miisa 10 no azo fiofanana amin'ireo taranja fototra toa ny matematika, fizika, chimie, français mandritra izao fiara-miasa izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorian'izay ny atatsika ny olana misy any amin'ny fonjany Tsiafasy Atamora. Eo ihany koa ny tsena ny akoho mamborona amin'izao akatoko ny fety izao. Rehefa avy eo. Bonjour. Bonjour. Petit miss Fanala eta watika tap na lebena zaza. Je suis en poudre en un sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, salamu tazamya amnas. Je suis diabète. Bonjour. Cette fois, on ne rattrape pas la chasse aux promos. Profitez de la promotion PAC sur le smartphone 4G Alcatel One à 289 000 arrières. Rendez-vous dans nos points de vente jusqu'au 22 avril. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est tout carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri.
miarabanao zay atao amin'ny good news efa tapitra ve ny abonnement canal plus-nao tia misy fanomezana kely ho anao atolotra iampitiavana ho anao ny chaîne Novelas TV ny 7 sy 8 aprily ahafanao mijery ny andiany roa amin'ilay tantara mitohy vaovao de l'autre côté du mur mbola misy koa ireo tantara mitohy sy telenovelas azonao ararotina mandritra ny 2 andro tsotra fotsiny alefaso ny décodeur anao dia mijereva Novelas TV amin'ny canal 27 fa miandry anao ao ireo tantara mitohy. Sardine trésor, sardine trésor, sardine trésor, sardine matchia sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor, qualité nazy tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor, amin'ilay tiako be. Fa ny anizatsika ny vaovao dia niaiky ny ministry ny fitsarana fa anjakan'ny kolikoly eny amin'ny fonjany Tsiafasy Atamora. Eo ampitadiavana vahaolana iadina amin'izany amin'izao fotoana izao ny fitsarana raha ny fanazavana azo. Isan'ny fipetrahany raisina ny fametrahana caméra de surveillance. Lona saina. 10 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa ariary no alain'ireo tompon'andraikitry ny fonja ao Tsefa amin'ireo fianakaviana Teamanga ny avany any an-toerana. Ankoatra izay, ny fanerena hanome fitaovana toy ny kidoro sy ny maro hafa raha nambara ny ministry ny fitsarana. Fanampara-pahefana amin'ny endriny maro samihafa, kolikoly no manjaka eo amin'ity fonja ity. Niaiky ny fisian'izany ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity ary nanambara fa handray fepetra amin'ireo olona rehetra voaroiroy anatin'izany sy hitondra ny vahaolana. Io dia zavatra tsy ananantsika etadamma mihitsy io fa tsy mandika ny lalàna satria io ny tena fandetrabe firenena manakana Madagasikara tsy androso mihitsy ary efa fahambarako antsika mihitsy ireny zavatra miseho hoe laharantsika eo amin'ny atrehan'ny transparency internationale sy ny hafa ireny zany ka avidintsika ny manarana ny fitsarana ny asan'ny fitsarana reny zavatra miseho vérité populaire reny dia atezeram-baoko reny na tsy fanarana fa fitikosana tsotra amin'ny fitsarana efa miezaka mamerina zany fitsara-panjakana amin'ny fotoana izao ary miezaka manenjika amin'ny herina rehetra mihitsy zay ireo mandika lalàna zany io tsy ananana antra mihitsy izay manao an'izany fa nizy izy na iza rehefa vandana dekary. Ny fisian'izay trangana kolikoly izay no namindrana ireo olona misazasasany amin'ny fonja hafa raha ny fanazavana hatrany. Momba ny raharaha kolikoly izay nahavoaroiroy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera sy tao amin'ny école normale de la magistrature et des greffes nandritra ny fifananana ity ranompo tsara farany teo. Efa ny anivon'ny fitsarana ny raharaha ary mandeha ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Andrasana ny ovalin'izay amin'ny matany tandalana ny Madagasikara. Faritra anisan'ny voasokajy faritra mena ny faritra Bogolava faritra anjakan'ny Asanjola no ireo arena misy ao aminy. No safidiana manokana ity faritra ity ankehitriny nandefasana ireo tafika zone rurale prioritaire de sécurité andiany fahatelo. Mampina rakotoarso. Isan'ny faritra sompotra amin'ny fananana omby eto Madagasikara ary manan-karena amin'ny resaka arena kibonitany ny faritra Bongolava. Fantatra ihany koa fa voasokajy faritra mena ity toerana ity raha ny resaka tsy fandriampahalemana izay mampikaikaika ny vahoaka. Mahazoandroza ity faritra ity zany efa ataonany maro satria araka ny hitanareo zao dia mifanelanelana be vao misy tanàna tsy vitan'izay koa fa manan-karena le faritra na arena kibonitany io na resaka omby io dia eto koa moa zany misy ny tsenan'omby azo atao hoe voalohany indrindra eto Madagasikara manaraka anazy ambanavao dikan'izay zany misy vola be amina miliary maromaro mihodina eto dia amin'izay lafin'izay koa zany ny resahako anareo le fandiovana omby alatra zay ny daholo zany manome vahana an'ilay izy. Miaramila manodidina ny 700 indray manoloana izany no nahetsika pandry fahalemana maharitra ao amin'ity faritra Bongolava sy ny manodidina ity. Tafiditra ao anatin'ny hetsika andiany fahatelo ho an'ny ZRPS Charlie raha toa ka ZRPS Bravo no nalefa farany ho any andiany faharoa teo. Anenika zany atao hoe zone rurale prioritaire de sécurité tonga hatrany ipakatrany Maintorano ipakatrany Ambatomainty amin'ireo zone limitrophe rehetra ary indrindrandrindra koa any amin'ny faritra Itasy sy ny manodidina zany ny Tsoromandidy. Ny antony dia tony faritra tony dia atao hoe lavidalana
sisy sy dia voahona moa zany tsy dia voasahana loatra ara-panjakana satria raha tsy lalana somary enclavé amin'ny fomba fiteny français azy hoe enclavé ka dia zay indrindra mampatonga izy reto zany rehefa tsika ty andeha tongotra izy ireo nenika no patrouille amin'ireo toerana isan-karazan'ireo ifanaraka amin'ny vahoaka hijeriny ireo olon-dratsy hitady an'ireo olon-dratsy misambotra azy ireo manapodika ankizy amerina ny omby hitoy manerana ny nosy ny asa fampandriana fahalemana ho famongorana ny asan-jiolahy sy fanarenana ny fandriam-pahalemana any amin'ireo faritra voalaza omena rehetra eto Madagasikara raha ny fanazavana trany hetsika izay tafiditra indrindra amin'ny vina napetraka ny filohan'ny repoblika tahaka ny mahazatra dia nitolorana fitaovana sy nomena tsodrano tany amin'ny toby miaramila tsy roany mandidy ireto miaramila ireto ny alohany nandehanany any amin'ireo toerana ny irana azy ireo. Fampiasan'ny Brinksa teo aloha roalahy sy polisy iray indray no voasambotra momba ny fanafiana fiaraben'ny Brinksa teny bypass tambazotra zolahy nandray anjara tamin'ny fanafiana sesisesy tapiadina teto andrenivohitra izy ireo ho nisy kaka Ivrisha. Tafiakatra dimy ireo olona voasambotra momba ny fanafiana fiara mpitondra vola ny orinasa Brinks tena morona kona bypass ny sabotsy fa 13 ny volana aprily lasa teo. Ankoatra ny polisy amin'ny perinasy ray mpiasa ny orinasa Brinks teo aloha roalahy sy mpitondra taksi iray ihany koa ny voasambotra ny sampandrara misahana ny fikarohana heloka behivavy ao anivon'ny polisy pirenena. Raha fa makasika asan-jiolahy no ny andohany ny famitorana ny alahady lasa teo nytony fikarohana ka ny afara tamin'ny fisamborana voaporofo nandritra ny fanadiadiana fa tambazotra ny jiolahy nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana amin'ny tapiadiana ny sesy teto andrenivohitra izy ireo. Isan'izany ny fanafiana ny galana anony, ny fanafiana sonoa teny Masay izay nandrobana vola ny tapitrisany maro, ny fanafiana teny Androibe, ny fanafiana ny Madatoed Amboamanarina ary ny fanafiana teny anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ny volana febroary sy volana martsa lasa teo. Mbola ao anatin'ny fikarohana ireo olona dimy hafa praitsy kombakomba amin'ity fanafiana ity ihany koa ny eo anivon'ny sampandrara misahana ny fikarohana heloka behivavy eo anivon'ny polisy pirenena ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mila ezaka sy fanentanana goavana ny famakiana boky eto amintsika. Mila ezaka ihany koa ny fampiarana ireo tanora sy ankizy ahianaja ireo karazana boky misy eny anivon'ny sekoly sy ireo tranomboky isan-karazany. Albertin Ramelarivo. Eo amin'ny sehatra ny fampianarana ny mbola ambana ny fampiasana boky. Maro amin'ireo toeram-pianarana misy anefa no tsy manana boky ampoentina ampianarana akory. Eo ihany koa ny fahatontany sy ny tsy firarahin'ny tanora azy ireny. Amin'izao fotoana izao maro ireo tanora no tsy liana intsony amin'ny famakiana boky. Anton'izany ny firoboroboan'ny teknôlôjia vaovao izay mahasarika kokoa azy ireo. Fitiavan'ny olona mamaky boky somary very izay indrindra no antony nanetsika sy nanosika anay ato anatin'ny ministera amerina izay fitiavana ny boky izay satria rakotry ny teknôlôjia vaovao sy ny zavatra marobe izy io. Ny politikan'ny ministera dia tsotra ny boky anatona ny olona ary entina anetanana ny olona ikoloana saina zany ary amin'izay rafan'izay dia iarahana miasa amin'ireo mpanoratra sy ny ao anatin'ny sehatry ny boky rehetra miala ny mpanoratra mandrapatonga ny mpamaky. Ny amelony indray ny fitiavan'ny olona fa indrindra ny tanora sy ny ankiziny boky ary koa hanome fahafampo-ny olona tsirairay eo amin'izay fitiavam-boky izay no tanjona amin'ity andiany 15 ny foire du livre ity. Raha tsy manomboka any amin'ny fahazazana sy ny fahatanorana ny zavatra atao dia tsy ahita fahombiazana mihitsy ka nametraka ny ministera hoe aleo tairana avy any amin'ny fahazazana mihitsy ny famakiam-boky ity. Fa raha izao sika olo dehibe izao no entanana sy taitairana amin'izany vakiboky zany, za tsy teny hoe tara loatra fa efa tsy tena nahita vokatra tsara loatra intsony isika. Fa raha ny zaza kosa dia inolo fa afaka 10, 10 na 20 taona na mihoatra zany dia mba hiverina amin'ny sandany izay misy azy teo aloha izany antsoina hoe vakiboky zany. Tanterana ny 17 ny volana aprily ka hatramin'ny 1 ny volana May 2024 izao eny amin'ny tranomboky pirenena ny foire du livre andiany 15 ary isany koa any Majanga.
etsika ampirantiana boky maro izay mitondra ny lohateny hoe ndao hamaky boky. Mifandray amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny boky ity foire du livre ity. Fa fotoana fohy tsy hahatongavan'ny fetin'ny Pasika nahitana fiakarany 3,000 ariary ny vidin'ny akoho amam-borona. Raha ampitahina tamin'ny taona lasa tsy mandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra. Fanadiny Tata Tsivereza. Nahitana fiakarany 3,000 ariary ny vidin'ny akoho amam-borona eny an-tsena. Antony mampiakatra ny vidiny hoy ireo mpivarotra, mbola miantoka avy any ambanivohitra izy ireo. Manoloana izany, vitsy ireo mpividy tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa. Tamin'ny herintaona na lafo akoho amam-borona hatramin'ny 520 isan'andro ireo mpivarotra. Ankehitriny zara raha malafo 5 ao anatin'ny iray andro. Tena mbola tsy dia mandeha izy an'izao. Raha vao tsena pakasopaty akoto zany tena tsy misy tsena mihitsy. Fa tsena nini vety 6 taona vaovao. Tena treta aloha zao mbola tsy nova zay miakina ny rapitsy sy asabotsiny tsy fantatra. Fa ny andro hoany aloha mbola tsisy ny aninona mihitsy ny andro hoany alakamisy. Tsisy tsena mihitsy fa maina be. Tamin'ny herintaona mbola mandeha ny tsena ny amin'izao. Mbola misy atrisatra mihitsy. Farovia zany mety andeha asa any amin'ny zoma sabotsy any angamba rapitsy. Ohatra tsy dia nandeha. Tena nandeha be le tamin'ny herintaona. Fa tsena fietin'inona zay vao tena mandeha le vorona? Paka io mihitsy zany no fandanany vorona fa tsy haiko na amin'ny sabotsy sy alahady eo zany vao tena mandeha izy. Tsisy tsena hoany koa zao. Namarina tamin'ny herintaona? Tamin'ny herintaona aloha nandeha fa tamin'ity tsy mandeha. Mbola tsisy mpividy zay ary reo mbola tsy vaky lovy. Any ny sabotsy ihany na alahady. Manomboka amin'ny 5,100 ariary ny vidin'ny akoho sy ny gana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny gisa sy ny vorontsiloza 4,000 ariary hatramin'ny 7,000 ariary ny vidiny. Vanim-potoana akaiky fety izay hatrany dia nahitana fiakarany 20 ariary ny vidin'ny atody iray avy any Ampotony. Vitsy anefa ireo mpanjifa indrindra ireo mpaka maro. Fanadina. Miantraka eo amin'ny tsena tamin'ity herinandro ity ny fampiakarany mpamokatra ny vidina atody. Tamin'ireo mpivarotra mpamongady dia tsy antoha-madinika. Niakatra 20 ariary ny vidin'ny atody iray eny Ampotony. Vitsy kosa nefa ireo mpanjifa indrindra ny mpaka maro. Manoloana izany, tsy maintsy miditosa izy ireo andafosana ny atody. Raha toa ka lafon'ireo mpivarotra 27,000 ariary amin'ny mpaka maro ny atody iray tamin'ny taondasa, ny ena ho 27,000 ariary ny fakan'ny mpaka maro izany, amin'izao fotoana izao, na niakatra aza ny vidiny any Ampotony. Le atody zany any, tompona atody zany manantena hoe fety ny andro, dia hoe tsara ny vidina atody, nefa ny avome le vidina atody ratsy, nefa ny zareo dia mampiakatra ny vidin'le atody. Aty zany midina, nefa ny tompona atody mampiakatra, dia tsy tavaboaka mihitsy fa tsy maintsy misy foana zany ny resy tamin'ny versement. Raha mitondra atody iray alina zao amin'izao tsena tsy mandeha zao, dia matoa zany ianao malany an'io atody io, dia alefanao tsosa. Tsy vola androany io, fa vola hoe afa-kerinandro n'olona vao manatitra versement. Raha ohatra zao zay mivarotra atody zay mitondra atody zay ohatra enarivo na fitarivo ohatr'izany dia ny 4 arivo amin'izay trosa herinandro raisina vola moa zay lafolafo kely dia indray ampirimina zay tsy lany. Tsy mahazo tombony satria zany teneniko anao hoe 7,700 manany no mahasokarenan'io dia raha malafo hoe 7,700 dia nefa trien io atody io dia miala ny kely dia ny kely milatsaka 20 amin'ny vidiny amin'ny maha-firenanao azy dia efa faty antoka zay. Any mahitsy ny fohy be mpamokatra atody amidy eto amin'ny tsena ny Toamadinika. Manodidina ny 20 ariary ny tombony ilain'ireo mpivarotra amin'ny atody iray. Mahery ny 5 alina sy iray hetsy isa-maraina ny atody tonga eto. 500 ariary ny sarandalina ny atody dia iray sobika. Raha toa ka 500 ariary ny sarandalina ho an'ny atody dia iray sobika. Ireo any amin'ny faritra Savasidiana kosa no mpaka maro eto Toamadinika. Manarakaraka izany koa ireo mpanao hotely sy ireo tsena madinika. Fanovotoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ny entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Ny antsipirin'izay eto miantarandrianay. Nivoaka androany gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo laharana 7/20 ho an'ny daty 7 ka hatramin'ny 15 ny volana aprily 2024 izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Folie de Pâques au Sénat, crucifixion de Rivra Koudvao, réclamée par son camp, une loateny lehibe eo amin'ny pejy 4 Andry Ratsivahiny, candidat confiant en son prochain succès no amin'ny pejy 2. Eo amin'ny pejy 107 kosa ny ahitantsika ny mikasika ny tendance et réseaux sociaux, la fièvre des challenges sur Facebook, football, tirage au sort de la CAN 2019, un groupe difficile d'après Imae Dupuis,
no hitantsika ao amin'ny pejy fahavalo. Pierrot Matatana, imminence d'aide pour évacuation sanitaire no amin'ny pejy fahadimy. Taiky ny mazatra ao amin'ny pejy fahafolo no ahitanao nikasika ny fandaharana lalino. Ny fanadihadiana ny totosain'ny mpanao gazety Gaeton Andriatsilavo mikasika ny tontolon'ny fitrandrana volamena no hita anatin'izay. Maresaka iraisam-pirenena nametratra am-pialana ny praiministra Maliana rehefa nitarika ny gouvernemanta nandritry ny 12 volana. Ny tsy fifehezany mamany krizy Maliana ankehitriny toy ny tranga namoizana ain'olona 10 no antony izany. Fanadina. Midina an-dalambe mitaky ny fametra-pialana ny praiministra Soumelu Megane vahoaka ao Mali amin'izao fotoana. Tonga hatramin'ny fitsim-pahapitokisany solombavam-bahoaka azy ny fanoheran'ny ponina ny fitantanany gouvernemanta. Nametra-pialana manoloana io ny praiministra Soumelu Megane rehefa nitarika ny gouvernemanta nandritra ny 12 volana. Araka ny fantatra, ny tsy fahafehezan'ny famana ny krizy goavana lalova Mali amin'izao fotoana, toy ny tranga izay namoizana ain'olona manodidina ny 10 farany teo no antony. Raha manomboka mivaky tsikelikely ny fitondrana, isan'ny mbola andrasan'ny ponina ankilany faharetany ty fitondrana teteza mitity. Tsy naheno ny teny ny filoham-pirenena nandritra ny fanambarana ara-pomba ofisialy ny talata lasa teo. Ny tenany izay nanamafy ny anokatra fakan-kevitra nasionaly momba ny fanavaozana ny lalam-pandrenana ny herinandro ho avy izao. Alohan'ny sarana tavela aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. 3 volana katroka tamin'ity androany ity nandraisana ny fahefana mizotra makany amin'ny fanatanterahana ny fanamby napetraka ny asan'ny fitondrana ankehitriny. Misy maningana eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ity androany ity. Tsy azo ekena ny fanimana ny asan'ny fitsarana sy ny fanakanana ny firosorana ny firenena any amin'ny tany-tandalana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soa fa mandry daholo. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jetsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao. Sardine trésor, sardine trésor, amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.